Defa miarahaba rehetra indray tonga somoma tsara eto amin'ny chaîne Michou Beauty. Mbola resaka fikarakarana tarehy ihany no resako anareo androany fa kosa mampiseho anareo tsirairay mihitsy anareo akora izay ampiasaiko amin'ny tarehiko raha rinona renao dia ndao avy hatrany ary. Ok zareo tonga dia atomboka ity satria somary betsabetsaka lavalava be lehibe ihany ny zavatra izay asehoko anareo androany betsaka mihitsy izy. Tonga dia atomboka amin'ny zavatra ampiasaiko amin'ny maraina zany. Aloha lazaiko anareo ohatra ny ahoana ny hoditro. Ny hoditro zao izy lasa maina tanteraka. Lasa manana hoditra maina zany zao. Sensible na sensitive ny hoditro. Zany hoe mora may, mora tsy mataty produit zavatra misy alcool na zavatra ohatr'izany dia tsy tatany, zany hoe zavatra natoraly foana no ezahako na zavatra avy amin'ny dokotera tested, zavatra testena, zavatra efa recommandé dokotera no ampiasaiko amin'ny tarehiko. Izay zany ny karazany tarehiko sensitive na sensible ve somary malefaka zay, somary malefaka ny tarehiko. Dia faharoa maina ny tarehiko zao. Kanefa kosa nanana karazan-koditra be menaka be koa teo aloha. Dia zany hoe izay zany no produit izay atondroko anareo androany ny produit izay nety tamiko. Tonga dia atombotsika. Voalohany indrindra aloha ny produit izay nasako ny tarehiko amin'ny maraina dia ity Cetaphil ity. Asehoko anareo akaiky ihany ilay izy. Cetaphil Gentle Skin Cleanser for all skin type izy ity nefany dia mety ho an'ny hoditra maina ny tena mety aminy, hoditra maina sy hoditra mifangaro. Raha ohatra ka hoditra be menaka kokoa noho mifangaro ny hoditra dia tonga dia tsy mety amin'ity mihitsy satria efa nataoko izay somary be menaka kokoa ny hoditra noho ny mifangaro, zany hoe mijanté be menaka fa mamoaka menaka be mihitsy fa tsy dia tena hoe kely fotsiny fa ny amin'ny sisin'ny hoditra somary mbola maimaina kely ihany. Dia ny hoditra zany somary maina ny ety amin'ny sisiny dia be menaka ny taty amin'ny janté zany dia tsy nety tamiko ity. Fa izao miverina maina indray ny hoditro aza manontany, tsy haiko ny antony. Dia izay zany tokony ho fantatrareo koa hoe mora miovaova io hoditra io. Dia indraindray koa miankina amin'ny ny andro, ohatra hoe mafana be ny andro dia lasa mamoaka menaka be, mangatsiaka be ny andro lasa maina be ny tarehinao. Mety hiety ihany koa zay, mety hiseho ihany koa zay. Fa ity zany tena tsara satria izy ity softness, it softens as it cleans hozy izy, zany hoe ity zany manalefaka ny hoditra ao sady manadio azy ihany koa. Dia ity mety tsara ihany koa ho an'ny hoditra be mony. Raha ohatra tamin'izako 9-10 taona zao somary mbola nisy mony tety dia tena Cetaphil nampiasaiko dia tena afaka ny moniko, tsy miverina intsony mihitsy ny moniko taty. Fa mony tety indray hormonal dia misy foana iny. Fa ity zany tena tsara mihitsy ity zany ho an'ny hoditra mifangaro na hoditra maina indrindra sy hoditra sensible be mony. Zay zany. Dia ny ampiasaiko manarak'izay dia ny toner. Ozy nareo maninona matroka ilay izy, aleo asehoko eto ny tena sary tena tokony ho izy. Io ny Dickinson, zany hoe ity zany 100% natoraly, 100% natoraly ity toner ity. Tena be lehibe mihitsy ny produit tonique, lotion tonique izay nampiasako taloha. Fa tena mamay be, misy alcool atsina ilay izy dia mandoro be ny tarehiko mihitsy. Fa ity zany efa nividiko efa intelo izy izay. Mila mividy fanefany zao fa eau de rose ty anatiny ity raha tianareo fantatra. Fa ito zany tena mety amiko hoe tsy mamay sady mangatsitsika tsara ny tarehiko, mamerina ny hafanany tarehiko amin'ny normal, rehefa amin'ny normal amin'ny tokony ho izy rehefa avy manasa tarehy iny tena tiako be mihitsy ny Dickinson iny. Dia ny antony nasiko eau de rose ity amin'izao bon nahazo rose tamin'ny
tamin'ny fetina mivady dia tsy tiako arina fotsiny le rose rehefa avy eo dia nanao eau de rose raha ohatra ka tianareo hita izay vidéo zay dia efa en playlist ao le izy fa nanao eau de rose dia eau de rose fait maison zany ity vita tato an-trano 100% natural mazava ho azy dia eau de rose zany zao nampiasaiko amin'ny tarehiko amin'izao hitako ihany koa hoe mety amin'ny tarehiko indrindrindrindra fa le tarehiko somary misy bojombojona zay ty akaikin'ny masoko aty amin'izao satria tena fa maina loatra sady indrindray koa ko tsy kamo manasa tarehy tsy mavitrika manasa tarehy dia tena grave be bon dia zay zany amin'iny zay ndresaka toner dia rehefa vita ny ampiarahako miaraka amin'ny tsambara tonga ihany zany izy ity vita ny toner dia miditra amin'ny moisturizer indray itsy dia mandritra ny andro mazava ho azy moisturizer na crème hydratante misy SPF no tokony ho ampiasainao ilaina ny SPF dia sun protection function zay natao hoe SPF zany hoe akora miaro ny hoditra amin'ny masoandro zany SPF 15 fotsiny izy ty anarako ty fa amin'ny Cetaphil ihany dia facial moisturizer ity no mety aminako amin'izao hoditro maina zao satria ity somary matevitevina izy ty dia raha ohatra ka be menaka ny tarehinao dia tsy miaro tsy manajanona n'ilay menaka ivoaka le izy fa ohatrany somary maika manabe menaka ny tarehinao fa ity manome hydratation tsara mihitsy ny hoditra maina dia SPF 15 no misy amin'ity fa SPF 30 55 reny tena ilaina miaro ny hoditra masoandro eny tompoko ilaina dia ilaina miaro ny hoditra io amin'ny masoandro na dia ohatra tsy manao maquillage ary ianao satria ny fikarakarana tarehy tsy resaka maquillage tompoko ok tsy resaka maquillage mihitsy ny fikarakarana tarehy fa resaka fikarakarana tarehy fanadiovana tarehy mila mikarakara ny tarehy io foana manko ianao na dia tsy manao maquillage ary na dia tsy haiko 10 taona ary ianao efa manomboka mivoaka mony dia mila manomboka karakara tarehy ok zay ny amin'ity Cetaphil ity tiako be koa izy ty ohatran'ireny lazaiko teo ny Cetaphil rehetrarehetra zany produit Cetaphil zany mety ho an'ny hoditra sensible daholo sensitive daholo satria mety amin'ny hoditra malefaka daholo zany satria ity zany efa dermatologist tested efa le professionnel reny zany no mirecommandé an'ity zany hoe manoro anao amin'ny fampiasana an'izy ity ok zay ny amin'iny aloha zany raha ohatra kosa hoe tsy te hampiasa an'ity crème hydratante misy SPF ity dia ity indray no ampiasaiko Cetaphil ihany izy ity tsy sponsoriseny Cetaphil akory ity vidéo ity fa tena tiako le Cetaphil ny tena marina Cetaphil ity indray daily hydration lotion ity zany ampiasaina isan'andro ihany koa mazava ho azy ho an'ny hoditra maina sy tena maina tena mety mihitsy ity ho an'ny hoditra maina satria vetivety be mihitsy le hoditra dia mitroka an'le izy satria ilain'le hoditra be mihitsy ilay hydratation le izy zany fa mandona avy aminy zany ity manko kely dia kely ohatra izany fotsiny le izy kely dia kely mihitsy izy ity dia miabsorbe amin'ilay hoditra vetivety kely mihitsy sady pompen'le izy tena kely be dia be mihitsy ny ilaiko amin'ity rehefa tena manisy ny ilaiko an'io zany rehefa manao maquillage ako indrindray manko le crème hydratante misy SPF fa somary mazefatra loatra dia ohatrany hoe tiako zavatra somary maivamaivana kely kokoa no ampiasaiko ambany maquillageko dia ity zany ampiasaiko ity afaka ampiasaina mandritry ny andro afaka ampiasaina mandritry ny alina dia zay zany tena ampiasaiko an'ity rehefa andeha hivoaka rehefa andeha hivoaka amin'ny alina miaraka mivadiko ako dia ity ny ataoko ambanin'ny maquillageko tsara be mihitsy izy ity ho an'ny hoditra maina raha ohatra tamizahako nanana hoditra be menaka hoditra mifangaro fa tena hoe be menaka ny tena azo lazana anazy ny eto amin'izao ny te
dia tena tsy nety mihitsy ity, tena mivoaka be daholo menaka afaka adiny roa fotsiny dia mivoaka menaka, dia tena tsy mety zany ity ho an'ny hoditra mifangaro na be menaka. Vita ireo produit ireo dia hiditra amin'ny produit ho an'ny hoditra be menaka indray zany tsika izao. Tiako aseho anareo reto satria vao nividiko reto, mampimebe reto e, vao nividiko le produit dia miova, lasa maina indray ny tarehiko. Ina ihany ary ny tadiavinao raha fotsy lasa maina indray ny tarehiko dia ohatrany hoe tsy haiko e, lasa miverina amin'ireo produit taloha ireo indray ahako zany, nefa ireo foana nampiasaiko taloha tamin'ny tarehiko be menaka dia hitako mihitsy tsy nety mihitsy le izy dia zay foana angambany amin'resaka fikarakarana tarehy tena mila mampiasa zavatra be dia be ianao mba ahazonao expérience sy tombontsoa résultat. Ity indray no ampiasaiko, eny mbola setafila ihany le izy, mialatsiny izay ihany ny tena ampiasaiko ato. Misy koa ny garnier dia misy koa ny Neutrogena fa ny setafila ny tena tohizako raha ny tena marina. Za zany hitako mihitsy zany hoditra hoe tena nila fanampiana mihitsy tamin'izy ilay be menaka, avoaka menaka be dia tena ninona base na maquillage ampiasaiko tsy mety foana le izy fa mivoaka ihany ny menaka rehefa afaka adiny 2 adiny 4 maximum adiny 5 dia ohatrany kivikivy ihany zany satria zaka fa zatra n'ilay hoditro maina dia tsy miraharaha menaka zany mihitsy. Ny ako amin'izao tegna misy menaka fa tsy be dia be ohatra zany mihitsy. Dia jusque hoe tena mila produit hafa zany ampiasaiko amin'ny tarehiko be menaka. Marihako eto fa ny antony nahatonga ny hoditro mivoaka lasa be menaka tamin'izay be voka dia rehefa niteraka dia mbola mijanona tamin'izay be menaka izay ny tarehiko dia zao izy ilay miova tsikelikely lasa miverina maina indray. Bon, ity setafila ity Pro Dermal Control Oil Removing Foam Wash ity zany no ampiasaiko, oil removing zany mihitsy no tena izy manala menaka ny dikan'izay. Ity akora ity na dia hoe manala menaka ary tsy mampamaina be ny tarehanao fa tena mandimandina be, tena salama be mihitsy ny endrikao ny tarehanao rehefa mampiasa amin'ity ianao raha ohatra ka be menaka ny tarehanao. Dia ny produit dia ny toner tsy miova ny toner koa fa ilay dikinsana iny ihany no ampiasaiko. Dia indraindray ihany koa mampiasa n'ity aloha pH skin toner ity indray tamin'ny mimi box namako nameanahako an'izy ity fa le izy misy aloha zany tena ilaiko indraindray tena ilain'ny tarehy mihitsy iny raha ohatra ka hoe lasa ohatrany hoe irrité, lasa kizitina be le tarehanao dia sovena zany hoe calmena alamindaminao miaraka amin'ity aloha ity ilay izy. Dia vita indray izay dia miditra amin'ny crème hydratante indray tsika. Dia ity crème hydratante ity ohatra izao ilay baoritra n'ilay izy dia ohatra izao ny ato anatiny. Ity indray misy SPF ihany koa izy ity fa SPF 30. Dia raha hitanareo raha marikanareo fa le misy lohan'ny volomparasy ohatra izao zany spécial ho an'ny tarehy be menaka sy mivoaka mony zany raha ny tena marina. Dia ity ihany koa ny itsoninjareo anazy oil absorbing moisturizer SPF 30. Dia ity zany somary matanjatanjaka kokoa ny SPF an'ilay izy, izay tena itiavako anazy. Dia nitiavako an'ireo produit rehetrarehetra koa le misy pompe, mora dia mora ny fampiasana anazy amin'izay no tsy dia misy bakteria loatra mandehandeha. Dia ity zany ity tokoa tena tsara. Ity indray tsy dia tena matevina be ohatrany ity loatra fa maivana tsara zany mihitsy zany le izy ho an'ny hoditra be menaka, zany hoe miabsorbe manampy amin'ny hoditrao mitroka n'ilay menaka amin'ny tarehanao fotsiny zany ny tena ataon'izy ity dia miaro an'ilay izy amin'ny masoandro dia manome hydratation mazava ho azy fa tsy matevina zany.
zay zany tadidio foana hoe raha ohatra ka manana hoditra maina ianao dia crème matevina ny ilainao. Raha manana hoditra be menaka ianao dia zavatra manampy an'ny hoditrao hitroka an'ilay menaka ny ilainao dia crème manify. Dia vitany amin'iny dia vitany amin'ny crème hydratante dia miditra amin'ny base mazava ho azy. Tsy resaka base tsika androany fa resaka mbola fikarakarana ny tarehy ihany dia atondroko anareo indray zany ny zavatra ataoko amin'ny maso. Ity Pejy ity eye cream ity no ampiasaiko amin'ny masoko. Ity cotton extract for sensitive eyes. Araka ny lazaiko teo dia tena somary malefaka ny hoditra indrindra fa ny ambany masoko bongo izy io fa malefaka dia malefaka be mihitsy. Ny eo no maina ny eto dia be menaka ny eto, maina ny eto dia be menaka ny eto dia izay ny hoditra. Dia ity zany no fampiasako tatoato. Tsy dia hoe tena hoe le sensitive mihitsy no tiako fa mampiasa ninina eye cream ananako zany tena marina dia ampiasaiko foana. Tena somary lava be ity vidéo ity reto fa enganenareo ka mbola ao. Ny crème hydratante hafa izay ampiasaiko indray koa ity anankiray ity Moisture Rescue. Ity koa zany manome mandina fa mandinana ny hoditrao. Manome hydratation ny hoditrao zany izy ity efa ho kely efa tsy isy tsony sisa fa kely sisa. Dia ny itiavako an'izy ity gel cream ilay izy zany hoe somary gel ilay izy. Raha ohatra ianao ka manana hoditra be menaka dia ny crème hydratante mety aminao dia somary gel ny texturany sy manify ilay izy. Ity tena rehefa manisy an'ity amin'ny tarehiko tena ohatra nisotro rano be dia be mihitsy ny tarehiko. Tena tiako be mihitsy izy ity fa mety tsy dia etsitsony izy ity amin'ny tarehiko lasa maina io indray fa mety crème matevina no ilaiko. Dia resaka crème matevina izay indray zany dia atondroko anareo indray ity crème anankiray ity avy amin'ny serie. Mbola tsy niresako tamin'ny chaîne-ako mihitsy izy ity fa dia tena manampy be anahako mihitsy ity serie ity indray. Oil free ihany koa izy ity dia amin'ny alina indray no ampiasaina. Ohatra zany ny paoziny rehefa asorina anatin'ilay baoritra. Tiako zareo izy ity tena rescue. Ity ny tena nanavotra ny hoditra tamin'izy nanomboka maina. Tena nisy fotoana ny hoditra tena ohatra ny lasa hafahafa be zany mihitsy, lasa tonga dia maina be, tonga dia mangateta be zany ny hoditra. Tena nisy fotoana tena ohatr'izay mihitsy ny hoditra. Ity no nanavotra ny hoditra. Dia mieritreritra hoe ataoko ambonin'ny masoko ohatr'izao eto fotsiny ve ity hoe ety ve sa sao dia manahirana sao dia mamay masoko avy eo na ohatr'izany. Fa mety ity angamba no asoroko eto le nampisehoako anareo teo. Bon fa ity tena ohatra ka ny hoditrao tena mangatety ilay maina be reny mihitsy dia ity tena manavotra. Ity amin'ny alina ny fampiasana anazy satria tsy misy SPF ilay izy dia somary matevina, tena matevina izy ity. Ankoatr'izay koa dia MIVAROTRA koa mety tsara mihitsy ho an'ny hoditra maina. MIVAROTRA crème ilay mangamanga fa tsy ilay fotsifotsy, ilay mangamanga iny ny foniny satria iny crème iny tena matevina be mihitsy dia tena amin'ny alina iny ahositra amin'ny tarehy dia tena mitroka tsara mihitsy ny tarehanao amin'ny alina dia rehefa mifoha maraina ianao dia mandimandina tsara ny tarehanao. Izay zany amin'ny resaka izay zay ny amin'ny resaka tena hoe bazika tena hoe ampiasaiko matetika. Ankoatr'izay moa zany ny crème ampiasaiko amin'ny alina dia efa hitanareo ity ilay Garnier Skin Active ity. Ity indray manampy anao amin'ny fatoriana fotsiny no tena marina, anti-fatigue. Izay fotsiny ilay izy crème de nuit anti-fatigue hono. Dia izay tiako be mihitsy izy ity satria maharitra be sady jerena tsy mianjera ilay izy fa mijanona eo fotsiny tiako.
dia atao ohatr'izao dia vody mahafinaritra anahy mihitsy izy io. Vetivety ilay izy dia miabsorbe amin'ny tarehinao ihany koa no hitahitanao mihitsy hoe mandimandina ilay hoditra dia fofony koa mahafinaritra dia iny zany anti-fatigue fotsiny fa tsy dia hitako eny manome hydratation ihany izy fa tsy izay zany no tena tokony ampiasaina anazy angamba. Ny ankoatr'izay rehefa ohatra misy mony na ohatran'izany dia ny produit ampiasaiko dia ity Ireo drying lotion ity asiako vovo fotsiny makao dia atebotebohako amin'ny tarehiko misy mony dia afaka maina ny mony dia afaka avy eo. Ity ihany koa misy fanasana tarehy anankiray avy amin'ny Ireo ihany enzyme cleansing gel. Tena tsy dia tiako mihitsy izy ity tamin'ny tarehiko be menaka fa amin'izao tarehiko maina izao tena manampy be mihitsy izy ity. Izany hoe ity for all skin type izy ity. Skin type all ho an'io karazako hoditra rehetra hono izy ity kanefa ohatrany hoe hitako izany hoe ny zavatra ho an'ny karazako hoditra rehetra ny hoditra normal sy ny hoditra maina tena mety aminy fa raha vao hoditra be menaka dia tena mila zavatra spesial ho an'ny be menaka foana. Izay zany ohatra ka tsisy tadidinao zavatra rehetra nolazaiko teo dia izay fotsiny tadidina hoe ny hoditra be menaka tsy maintsy spesial fa ny hoditra maina matetika mbola afaka ampiasaina zavatra ohatr'itony hoe ho an'ny karazako hoditra rehetra. Dia hitako mihitsy ity zany ny ohatrany hoe sady manome moisture no manasa ny tarehiko zany izy ity.